Ele abre a boca na catamara da Itaca. Essa é a minha coisa que eu vou fazer. E a primeira da minha convencional, que eu já vi as penas, mas que eu vi que a luta está em nosso lado. Agora acabei de terminar o planejamento da Joshua. Faz tudo bem, já disse que ele ia completar na língua. Vou pegar lá, pegar tudo ali, liga tudo fora de amor, eu ia para a cidade. Aran dua tem fapenar mati, bulaci rata yang dia masuk lalu. Sen dua tem fapenar, bulaci rata yang dia masuk lalu. Ini nama tu dari laki ni saya. Siti dia fira na ida ni sahabat ni saya. Ini dia fahita cita uta, kita cita zonya. Dilutan bagi cikanti negara Nusantara sahaja tu berfakir na santi sahaja. Sahaja kerana ni sebulan ni senyukannya, mereka ni senyukan mereka cinti yang ditarik cun sahaja ni. Setiap fakta mereka ni senyara nyukup jadi cinti, arsiput defai. Wajah negara tu dah saham semua hampir. Kasi fainga iso, pati na chisama kami chizukuzo, deiso, reja tannayo, kena reja tanzo, faz ni roba de kena faita kena kami chizo. Acan emiri, acan shin, acan ed. Kujo nawe kini Madagascar ang nama ko na natin, ni acan mit faz ni acan. Rehefa misokatra ao Madagasikara miloza rehetra anjoana azy dia mitady ny valiny ihany koa izy. Miady tsy mety mijanona, raha hely vaovao hoe efa miady indray nge ny iranianina sy misy iray sy ny Amerikanina zao. Raikitra indray, rava ilay fifanarana vao natao fotoana tapabolana amin'izay efa rava sady satria ny hafa miteny hoe lasa miady. Dia mavarina, efa dia miady ry zareo. Mbola tsy tonga tsara ihany hoe fa ny fifanarana nefa dia tena natao tsara mihitsy ny sonia. Dia izany dia milamina amin'izay fa tsy miady tsony. Fa ihany dia hoe lasa miady, tsy mahazo mijanona, dia miady izy. Mbola tsy tonga tsara ihany izy ny tonga ao aminary. Mbola tsy tonga tsara ihany nareo olombelona izy aty hitanareo ty. Na tsy resaka narovika nareo fa mahita ao nareo. Fa izao tontolo izao tsy tia raha. Dia samy tsisy tia raha tsika fa ianareo mipetaka amin'ny tsy tia raha araka anareo fa izao kosa famarinana miteny ery atsy azo resakanana ary miteny ery atsy metsy miatsa, miteny ery atsy metsy tanterahana satria avy any amin'ny dala iava. Dia ny mpitondra teny fotsiny dia io iarahantsika mahita hoe vokatra an'izany rehetra izany tanteraka ny teny. Dia marina loatra ny teny, tsy misy herina fahefana afaka manaka anazy izany. Famarinana lehibe izany eo masonareo. Ho an'ny ondrika dia fampirenanareo jogotsara. Fampandrosoana ny famponareo ny Iosoa hoe ataovy tsara ny fahampoana, ataovy tsara ny fifandraisana ny Iosoa fa miara-mahita amin'ny maso izao. Korontana be mihitsy izao tontolo izao, tsy misy izay toerana izay tsy ahitana korontana. Fikorontanana tezateza any amin'ny eritreretina hoe milamina, tsisy milamina izany. Ary efa samy matahotra fa hoe hipoaka ny ady ka io tsy mipoaka.
Maro manapoka azy dia teny ela ihany no manapoka anazy. Manaraka teny ela azy tontolo izao. Mazava ny teny, tsy maintsy mipoaka ny ady. Tena tsy mba ilazaiko intsony ady lehibe farany, fa ady ny fandinganana sy ny fanampotehana nareo ihany na tsena mifamono eo. Ady ny fifamonoana. Zay ny titana ny ady ho avy eo fa tsy ady lehibe farany izany. Ady ny fifamonoan'ny olona samy olona. Fa dia mifamono nareo, famono vaty mihitsy nareo. Ary hipetaka amin'izay ilay hoe fandriam-pahalemana ny satroka fa hiditra amin'izay goka. Tsy maintsy mamarana ny asanao anao, président Poutine na ozy ny anaranao ozy ny olona, fa rano ny asanao, fa efa hiala ianao. Efa volana vitsy izy eo anoloananao eo e. Dia ataovy ny asanao fa tsy mipetiketika mba mipetraka eo fa tsy afaka mipetraka eo tsony ianao. Araka ny teny hely aho. Itao izay anjarakely tsy maintsy mataonao izany. Ma tsy maintsy hiala teo ianao. Zay ny zava-misy, zay ny fahamarinana zay. Tanteraka ny teny, tsy maintsy mangeraka ny teny izao tontolo izao, miaraka izay nandaminana anazy, araka izay nametrahany dadayavana azy, araka ny sitrapon'ilay naharo anatiny sy ny tany, dia tsy maintsy manaraka an'izany izao tontolo izao. Voninahitra ho an'ilay tompony teny hiava azy ka Jesosy. Zany hoe zany dia mampitombona be ny fiorenana reo. Ary mampitraka be nareo tena hitsitsahana. Kanefa anao tontolo lesona ho an'ilay fitavakesa farany tsy misy mahavaovao anareo fa mitovy amin'ny rehetrarehetra nareo. Fa nareo mieritreritra hoe zay vaovao dia mankany amin'ny lalana tsisy fa tsisy an'izany fa mitovy lalàna ho azy any amin'ny lanitsinantsy. Tsy misy idirany vaovao sy tranainy ato. Mitovy daholo. Mazava ve zay? Nda ho ary fahinana zato hitsanga. Fahinana zato hitsanga aloha. Ojerevantsika ny zato hitsanga. Araka ny mio ka toko farika roapolo jerevantsika ilay zany hoe voninahitra nanay ana mahalatsika, tsy aho soa mahalatsika. Miafarany tentsika atao miandininy fafizy. Ao miandininy telom-boroapolo na manisy resy ty sao. Resaka bevoka sy pampinolo tamin'ny resaka iny miafarany resaka teo. Lipa 21-23. Valozany bevoka sy mpiteza kely andro zany andro zany. Satria tena izy paolina lehibe eo amin'ny tany. Ary fahatezerana amin'ity firenena ity mitevy tamin'ny Israelianina amin'izay dadayavana. Ary fahoriana lehibe any amin'ny tany. Voda hoany izao tontolo izao. Rehefa tany, rehefa planète terre dia voda hoany. Tsisy afaka miala. Dia zany io mahavoa izao tontolo izao rehetrarehetra io. Tsy misy filaminana intsony. Ary natovy alely amin'ny teny ho anareo izay mbola mitady filaminana. Olombelona mitady filaminana, aza mitomany ho président intsony. Fa rehefa mitady fahoriana dia mipetraha amin'ny toerana io. Ho an'izay mitady fahoriana rehetrarehetra dia mipetraha mipetraka eo fitoerana zany hoe filoham-pirenena zany. Dia hitanao ny tohiny. Nao ke vakitsika isy 24 isy 24 aiza moa le misy hoe fanjakan-tanina ty. Ainareo fanarobeza tsy mandarinareo. Misy 24 firy.
misy avy ankapy any amin'izany amin'izany dia any an-daty anao mareny avy any tokony latsy. Io zany le filotsahan'ny extraterrestre rehetra avy any ambony latsaka amin'ny tany. Ary ny filatsahan'ireo mahatonga ny problème be eto ty tany ty io. Singa ray satria teny midada iavana olo zany. Ny miraraka nareo milatsaky nareo amin'ny tany io dia io problème io satria raha vao milatsaka ny devoly dia tokony fikorontanana. Devoly dia tokony fikomina. Ary devoly dia tokony ady dia io zareo miady tsy mijany io zay olombelona miaraka aminy noho le fahotana. Satria tafiditra ny fahotana dia tafiditra ny devoly dia manahaka ny toerana devoly daholo ny olombelona rehetrarehetra. Zany mahatonga hoe olona tsisy mety tonga saina io. Fa isaky ny vita foana le faharatsiana vao tonga saina hoe tsy mety ty. Tsy mety tonga saina intsony ny olona satria fa io le ozona ny fahotana io. Latsaka tao anatin'ny ozona ny fahotana. Ka mitandrematrahana reo ombikely amin'ny fiangonana. Efa zay ny lesona tamin'ilay farany hoe hiembotra ny olona rehefa ho avy devoly. Ary ny fiheviany devoly mihitsy ny mahatonga ny fisian'ilay lanota. Zay lazeko anao tsy izy an'ilay lanota fa ilay goka zay mpanjaka nosy izy ho avy. Zay lasy ny mpanolotra ny dada iavana. Ka mifanaraka mihitsy nyzany sary zany hoe midina lejevanareo dia manaraka ny toetra lejevanina automatika ny olombelona zay mpanolotra. Dia miaratsy ny olona zay na tonga tena Andriamanitra hoe miaratsy hatramin'ny olona, miaratsy hatramin'ny olona tia midiny lejevanareo. Dia mandeha automatika ny faharatsiana satria alefany zareo ny fréquence ny faharatsiny dia horesin'ny olombelona io. Anisan'izany ny teknôlôjia avy any amin'ny zareo io. Io ny porofo anazy ny zavatra rehetrarehetra zay nangalarina. Nangalarina tamin-dadeva mantsy ny singa kely ho ananana io. Dia nanana zareo fa tsy rehetrarehetra ny ananana. Raha misy teknôlôjia ataontsika hoe arivo any amin'ny dada iavana nga mandrotsy ny telo eo ananany zareo io. Dia eo aminareo io maizivitiavana. Na arotsy ny telo avy any nefa dia fataka hoe goavana be nefa dia ny fahavenjana mihitsy izy. Hoe mampizezizinareo olombelona. Zany no mahatonga ny hoe danger ho anareo ilay telefôna lalaovinareo satria ao daholo ny andefasan'ny aratsiny sy ny agamany zay misintona anareo any amin'ny sainareo ka mahambabo anareo mba hanao zava tsy mety eo amin'ny aosoma. Ary ivoakinareo. Ny any ivelany moa dia efa tsy tafiditra intsony. Fa misy tafiditra any any ivelany zay nampidiry union safa misy zany ezotsika amin'ny tezomay. Misy avy any ivelany malagasy zay ny efa miditra. Fa ny batisa tsisy. Amety izy fa tsisy batisa. Ka ho anareo zay vita batisa jonotsarynareo. Aza miadaladala fa tsisy batisa miverinao anareo zany. Zay le sary zay. Ka rehefa midina lejevanireo dia mianarotiny automatika ny olona meratsy dia zany faharatsiana tena manero ohatrany any. Ary efa mandeha ny faharatsiana automatika dada iavana mamely. Automatika mihitsy izy ny mamely anareo amin'izay dia io fahoriana manjonareo mirehitra ny taninareo ampiretina miraraka ny rano tsy voafehitsony ny avanga miraraka ny tseratra mbola boandy eny tseratra manenjy anareo ny andro atoandro. Fa ny olokely eo asakosany mandeha tsisy tahotra ary mipetraka tsisy oloolo satria manana aminay maherinareo aosoa. Zay le hoe arao foana ny tenin'ny Elia. Arao zay tenin'ny Elia. Aza toa misy impitso na inona teny omeko anareo. Rehefa nazo teny avy ety amiko dia arao atao miatsaka sy andavana. Fa tsy kony hoe rehefa ty am-piangonana dia arana ny teny Elia, rehefa mivoaka io dia tsy arana ny teny naiza misy anao. Rehefa tianao no any amin'ny lanitry arao ny tenin'ny Elia. Naiza misy anao, ninona teny nampitaina aminao. Ka rehefa nateny hoe ty atao azo ovaina iny dia aza nampiana dia aza nesoana fa iny ny fiarovana anareo. Fa rehefa dikainao iny teny dia tsy fiarovana zany ianao. Mazava hoe zay teny zay aloha hatreo.
mazava tsara mihitsy very io zao tsy mazava am'zany mazava zay le izy zay eotsika manteny ary efa miraraka reo tsy valinareo a dia valina koa ny mpanjaka ny tany ho tonga tany président am'izay io resak'io a zay no mahatonga ny any amin'ny teny ny président rehetra manerana azy tontolo zao hoe ianao iteonao rehefa tsy ka hitararahana aza mitomany toerana filoham-pirenena intsony ho ianao io torevitra ny eny azay aza manimo président zany fa raha ny toerana farany ratsy indrindra zao dia toerana président république anankiray na eto Madagasikara zany atonga nahateny hoe raha ho a Madagasikara manokana satria za eto Madagasikara zao mbola miteny ray a dia manoro hevitra hoe io ny tsara indrindra aminareo mipetraka io ary io ny farany tsara fara ho anareo eto Madagasikara io président nareo io fa ny aorinany io dia hitanareo ny toy ny teny eny azy efa teneniko teo rehetra zay hoe ratsy ny toerana io fa tsy miady amin'ny olona intsony le mipetraka io fa miady amin'ny dada iavavy zay zany azy nareo atao référence raha mana zay rovorony no teny hoe amin'ny taona 2027 tsy maintsy miala teo dia notompotiny mazava zany fa orinan'izay izy atafiapetraka eo tonga zay président eo zany tsy maintsy ombany gogana tena tsy tito ary efa ombany gogana dia miomana fofay zay fa zay président mipetraka ao anatin'ny vaninandro ny goga dia gaga président devoly daholo fa raha ohatsy devoly tsy mahazo mipetraka eo dia tady hoe iza ny firenena eo ambany fifezany devoly takany ahoana ny fiavarany zay konazy reo zay tikonenana tsy zay président te hipetrapetraka amin'izany vaninandro zay dia président nanaovina devoly satria mazava iteny io efa matomidina zao problème be zao efa mirehatra ny tany sakiraha rehefa tezerandala iavao mandeha daholo zany araka ny teniny any mandeha daholo atsipriny aiza veka tany siny voaka le bibilava tamy tonga natao sininy za zao mbola tsy ainareo zany ainareo voaka bibilava dia mamono olona samy mamoaka biby daholo zany na ny rano na ny hafa samy mamoaka daholo aiza ny andriamanitsinareo reo olombelona aiza ny andriamanitsinareo asy mamany hoe problème ny andriamanitsinareo nareo zany manao fivorim-be tsy haiko izay na manao sona fivorim-be tany mazanga hoe midekany jesosy nareo miantso anty hoe jesosy ny andriamanitra mahafinaritra mihitsy asy mamany le problème jesosy antsoa izy amany le problème antsoa izy tsara maniry mba te hijery rehefa many le problème eo toko vany jesosy le problème mandoro ny taninareo toko vany jesosy ty tondradrany be ty osana hoe mbola tsisy Madagasikara iza hoy aniroza le Madagasikara tsisy maniroza fa le izy tsy maintsy mandeha le loza aty tsy zany nanao ny loza fa le tompony taninareo le nambaninareo iavaro anarana dia hitatsika eo am'izay rehefa tonga aminareo tsy zakanareo a dia hiteny hoe atio hoe jesosy efa miteny taminareo manaova dia zao dia manaova entraînement mifadiany atio jesosy fifadikana atao vopopoka efa nan'ny entraînement nao denineno zay raha malagasy io a dia sy vany jesosy le ho avy eo aminareo dia atsovo koa iala sy vany alana izy dia atsovo bouda dia atsovo brahma dia atsovo ganesy atsovo daholo le tompony sampy rehetrarehetra reny atsovo daholo le tompony tendrombohitra 20 nareo reny na tsaiko tendrombohitra 7 na 20 raha tao mahatrany dositsy tendrombohitra 20 zany tadiavo vaholana tery izy na nakareo ny vaholana any atsovo daholo andriamanitra ny tompony
nareo amin'ny skidy sy ny samy atsyevo mamaly problème ary eo hitanareo fa tsy voavatso ny problème atsoeny any zay le izy raha azonareo atsona andray ary raha ety amany ho avy ny teny fa tsy nareo tso le nitenako hoe tambatambazo za fa ianareo olombelona mihitsy nitenenako hoe tambatambazo ely any mitatsika to velera mahita le zao le zany mivoaka le vaovao rehetra hoe zao na zay anjareo any zany fa ino ty mazo ty tantsika ty zany rehefa zareo vaovao any manomboka matombatomba zaina zay fa ino ty mazo ty tantsika ty eo miady arivo rehetra vaty tondradrano fa ina ihany ty de fasaky mesazy moramora hoe tanteraka ny teninely any asiko commentaire any fa tsy maintsy misy mahita amray amreo any ka ino teninitako tsy efa nampianatra ve za tsy efa nteny ve za tsy efa nanolo ve za mianahana mihitsy zao tontolo zao mahita le famarina le teny miatra aminy tsy tatsy ataoko kilely ako kely diteo Madagasikara tsisy mijery tsisy mahita tsisy miaina fa ho hitanareo any efa tsy hoela tsy maintsy hitanareo sady hoela ty zay teneneny ahy ary mampimena raha miteny zaka toy zao zao de mitsangy de mirongatra tao izy mianakavy mitantara hoe zay fa naminany momban'io zay fa naminany momban'io ohatry ho ainy le tsy vany reto de tena tsy mena tsara mihitsy manina raha teny efa hatramy 2000 ay de tsotra kely mampisiry raha io zavatra raha afaka mandositra asy le vaolona raha afaka miany fa raha eliara miteny adiavoko ane lakile manana lakile mihitsy ny eliara to miteny izy fa ianao mahina lakile nanao lakile iny ane ampelantananao lakile ny 4-4 anao mene nanao de sesy tena le 4-4 anao raha manidina nanaty afo na anaty rano de vita tata ay tsisy dikany fa afa loatra ho azy zay miaraka amin'ny amosoa afa loatra izy afa loatra izy zay tsara loatra tena marina zany amosoa azy sisy afaka miara loatra izy anaranteny zay le maharatsy an'le hoe ratsy le filoham-pirenena toerana misy anazy andehan'ny faharoa ambin'ny folo ka de angonao andavaka tahaka mivaky ireny Andriamanitra ho angonao andavaka anareo ry président rehetrarehetra ratsy ane zany toeratsy zany zay le teneko anareo ratsy ny toerana filoham-pirenena sy ny premier ministre automatique miaraka dolo raha vo gouvernement da zany tena atsiro zany tena ratsy ane zany tena zany tena mana mitomany ministre raha mba ataotsoro raha mbola te hiadana sy te laminy ianao araka le eritreritry anao aza mba mitomany any toerana itsony ratsy daholo so toerana rehetrarehetra tena ratsy manahira zay ny filoham-pirenena moto ratsy ty tenenina hoe ratsy satria ho fatorana rehefa ho andavaka ianao nge zany maniry ho fatorana any andavaka e grave zany sa tsy grave de agona any andavaka tahaka mifatotra ireny dikan'izay zany atao mitovy am'ireny fatotra ireny fatorana dikan'izany zay teo fatorana rehetra zany de petrao plasina président république ho any Madagasikara io tsara aminareo meko référence nareo fomba lely any manome référence ity président eto Madagasikara ty ataovy référence satria le nanaraka ny teninay le hoe entina miaramila ny firenena any Madagasikara io avy izy minazy de io izy io ny farantsara ho anareo tena miteno marinareo rehefa io miareo ambony ambany na eto Madagasikara
tadidio izay teny eny ambony ambany nareo dia manao hevitra farany aminareo olombelona malagasy atao izay tazomanareo anio atao tsy toa hevitra ny anareo ny anareo rehefa tsy mainty tazoninareo tsisy idiranay am'izany sa tsisy idirako am'izany mamarina zany teniko zany fa io ny fetra farany io référence farananareo olombelona io président piraiky eto Madagasikara io référence-nareo olombelona eto ambony tany io référence ho any Amerikanina io référence ho an'izao tontolo izao io filoham-pirenena malagasy miaramila mipelaka io référence-nareo rava io miara teo dia tadio miteny eny mbola ambany malagasy ary rehefa ambony ambany malagasy tsy haino izay lasa lonanareo na ny orinanareo dia tsy fantatsy fa zany nametaka référence fotsiny io référence-nareo ka dia ho idina ao an-tranomaisina Andriamanitra ho idina ao an-tranomaisina ny président rehetrarehetra dikan'izany tena ho fatora anareo ary ny devoly dia matotra anareo mihitsy ny koa akoatra ny atao ny devoly efa ofezy ny devoly nareo mbola adada iavamy eranareo mihitsy tena ho tonga tany efa matoratra ny anatin'ny tranomaisina rehefa afaka sany izy afaka andro maro zany hoe misy taona maromaro jerevana zany dia hovangina ihany izy ka nydikany hovangina hojerena eo ny hafaranao fa tsy koa ny eo solona tao hojerena tahaka hoe no mamangilo anatin'ny tranomaizina reny eo nahoana ny hafaranao loza ho an'ny filoham-pirenena ao vititra anankiray indray koa zay miaraka amin'ilay teo iny hoe mbola tsy ahiratra ihany hoe ny masina dia ataovy ambany hoe loza ho an'ny filoham-pirenena ay tsy mpanaraky azy dikan'izay nefa izy mianakafy dia mitomany lasa filoham-pirenena mitomany lasa devoly dikan'izany satria ny devoly tsy maintsy amena an'izay filoha eo na tiny na tsy tiny tsy maintsy lasa an'izay filoha eo tsy maintsy anazy krizy ve dia nababy ny tanynareo tsy ny filoham-pirenena ve no anainy voalohany nga tsy efa nampianarina hoe baby dia baby ny tany nasaky baby ny tany mazava fa rehefa babonareo dia ohatra nanaova Donald Trump ny filoham-pirenena Venezuela tany nalainy le filoham-pirenena Venezuela dia baby automatique eny Venezuela isika zao no baiko ny Venezuela zany koresiny arahana baby ny taninareo koa zany ny extraterrestre ireo dia ny filoham-pirenena ihany koa tsy maintsy alainy voalohany dia nareo menakary dikan'izany eo mba fifehezana zany hoe président république rehetra eo mba fifehezany devoly na tina na tsy tia mazava zany fanohan-devony am'izay mandeha eo ary io mandeha automatique fa tsisy fanafahana azo atao mihitsy na kely mazava ve zay dia voaramena ara ny volana ivaloarika ny masoandro am'izany fotoana zany fa iava tompony maro no mpanjaka ao atendrombohitra ziona tsy any Jerosalema ary eo anatin'ny olona dia misy voninahitsy tonga tany amin'ny hoe ivoaramena am'izay ny volana miova daholy am'izay ny zava-misy amin'ny tany ity noho ny amin'ilay hoe fikorotanana korotana tany amin'ny volana korotana tany ambony any hoe mivadika daholo ny zava-detra amin'ny tany ity volana zany manazava-nareo ny andro alina manavadika ny dada iava ho lasa reny mirehitra koa izany dikan'izany fa mirehitra tany amin'ny volana raha ny volana tokony atao mazava mivadika amin'ny mirehitra inona ny andro tonareo matsika rehefa misy zahatra amitsika hoe miankina amin'ny volana hoy ny zava-detra dia mpanandro io ny mpanandro dia miketriketrika any amin'ny volana sy mikintana atady ampirehitra ny dada iavata holy atrany zany hoe le fiarikarovana zany tia rava daholo ndraiky fanandrona nefa le amin'io zareo extraterrestre no mipetraka eny rehefa manandro ny olombelona dia ambany aty mifandeha amin'ny extraterrestre izy io ny any amanitra io vavaka amin'ny extraterrestre io izy zay ny ateo mananitra
toera dada iavatora ny volana sy nikitana zay nanandro izy menakafo mirehitra daholo mihitsy taka nandorana ny tany tena tanjina tonga trano mihitsy ny atezena natona samena ny volana danger be ny atao amin'ny tany dikan'izany danger hatrany ambony any mamely hatrany dada iavany dikan'izay fa tsy kony hoe mirehitra be ny tanynareo dia lasa vadika menamena ny eo ambony lohanareo tsy any mihitsy ny izy fa zany nisan'ny saray zany satria ka hoe rehefa mandeha dolo tanety dia mirehitra menamena ho azy io volana io araka ny fijerinareo fa miakatra eny ambony eny ny lokon'le setroka dia miova atao mandeha eny lokony io masoandro io na io volana io zay no mahatonga an'ireny fa nyresany eny tena miova mihitsy io volana io ary mivadika mena ohatran'ny raha satria mirehitra ihany koa ny volana ampiretina ataotra zaka nipetrany fitokisonareo olombelona zay ny hoevenareo faharemantinao dia ampiretina daholo reny mba ho fantatrinareo fa ilay hoeverinareo faharemantinareo dia tsinotsinona daholo manona le tompony hery sy ny fahefana zay mpamolona dia dada malala iahefana anazy ny zavatra rehetra ka tsy maintsy mekoka ny aminareo ary atao hitanareo olombelona fa tsinotsinona daholo ny sampo sy ny sikidinareo sy ny fanandronareo zay ny atao hoe tongory ao ao satria ao mafinaritsy nitinatsika am'izay ny teny a mazao le varamena ny volana ary valoaty akany amin'ny masoandro a satria tonga ny farana ary misy teny moa ary amin'ny apokalypsa toko fafito anao jerefa tsy teny hoe tena tonga am'izay ny mateny mijeranay matahotra be zahay tenanao eo apokalypsa toko fahenina andehany faharoa ambin'ny folo ary nahitao rehefa novahany tomboka sy fahenina dia nisy orotan-mafy ary tonga mainty taka lamba volosy fisaorana ny masoandro dia zany rehefa mandeha zany orotan dia maizina ny masoandro tena maro miainga tamin'ny maizina aloha ary tonga taka ny raha avokoa ny volana ny masoandro zany tena maizina mivaloaty io hoe tarikety amin'ny misy avy amin'ny 4 teo fandorana daholo zany mandeha daholo ny famelezana any amin'ny volana titotenenina ary tonga taka ny raha avokoa ny volana resaka taona teo mivadivadika mety ary mikidina tamin'ny lanta dia niraraka tamin'ny tany toy ny aviavina tsina ny volomaty raha ozozorivoka mahely izy io ny teneko anareo tsy kidina fa extraterrestre mazava fa ny fahavoazan'ny volana dia efa io mihitsiny izy io sameny ambony eny daholo zany resahany zany ary dia lasa taka ny taratasy voorona ny lanitra e zany efa manana tantarany taninareo mihitsy izay ary ny tendromboka sy nosirena dia nafirenena tamin'ny fitoerana ao na fitoeraka ny zanosinareo misy sary ohatranyzao sary anankiroa ny sary voalohany a dia ny fehiviny fanjakana ny fotoana dia lasa ny lanitra teo aloha teo sy ny tany teo aloha teo mazava hoe hovaina zany ny structure taninareo ka mialoha ny atongavany fanjakana ny fotoana zany a rehefa giadona fanjakana ny fotoana dia misy loza mahatsirabo amin'izao vahanandrotsika zao mihitsy zany resana zany amin'izao vahanandro ny azao ka mba tonga le olona amin'ny fanjakana ny fotoana hoe mbola zato taona ny olona amin'izany dia tanora kely ohatra ny oranay firy taona zao mpatana firy 18 dia ny olona zato taona amin'izany mitsangana ty anao
satria ohatry mamitsy ny paoziny zato taona amin'izany fotoana viety dia manatony eto ianao dia mitodika mankany aorinany ianao hitan'ny olona hainao sanao io le zato taona dia mba dionareo amin'izany hoe manao ahoana ny toetrandro amin'izany fa ny zato taona ohatran'izao aiza koa nisy zato taona ohatran'io raha mizoatsika miteny zao raha fianara zato taona zany efa ay ananontany zany rehefa tsy haitro mijery azy an'izay mipetraka manapelakely ao a mba tonga leo lasa ohatran'ny olona dia tsy maintsy hovany eo amboninareo io ao satria ao le fanovana zany miova daholo ny structurany eo ambony lohanareo eo amin'izany fanjakana ny fotoana zany miova ny structurany eo ambony lohanareo dia izay no tonga hoe miova daholo ny rafitra misy amin'ny tany satria na mirivotry ny masoandro ny olana amin'ny sakafo hoaninareo efa voaozina daholo zany no mahatonga hoe voatery nasiana fanafody nareo nasitranareo eto tany any voatery nampitsirindada iava daholo ny fanafody mba hatonga nareo salama dia mba hanaova dokotera fanafody noho ny amin'le fahotany lasa tonga hatrany mihitsy le famana problème nareo ho any zay mba olona tokony hovelona satria dia efa vozinao mifaty fa ny ody faty ny tsy milenanareo mihitsy oeza ny fanafody tsy mahafaty dia makanisany amin'ny aosoa dia tsy mety maty soa ianao ny alofonao ny maty fa ny fanahy velona any amin'ny aosoa reny ny solution azo be mazava tsara zay ny fandehalesana dia io le mivaina amin'izao tsika voalohany zao rehefa ho avy zany aosoa dia miova daholo ny any ambony sy momba ty taminareo ty zay mahatonga hoe tendrombohitra ho afina tsy miteraza miova ny structure ny taninareo fa tsy mbola hoe le famaranana kominio samy hafa le famaranan'ilay hoe Jerusalema vaovao ino le farambiny ino tena potika ny tany amin'ny tsisy tsotra fa ity sary teneniko ty lay mbola hoe Jerusalema fifaliana satria mbola tsy Jerusalema foana mitondra ny tantara aona ny anaovaka zany Jerusalema foana no vandana iavasy eo soare fianasa ty tany ty satria ao foana Yahosoa no toka ka re miverina Yahosoa dia mandeha ny loza ary ny loza mitranga dia fanamarana fo avy ny fandravana ho fahatongavany Yahosoa zay zao Elia tonga zao ary anisan'ny mahatonga ny fikorontanana zao tontolo zao ny fisiny Elia satria fanampoly foana ny fahatongavan-dada Iava ny zany atao hoe tonga Elia mpilaza ny teny ary zay no mahatonga hoe rehefa ho avy Elia dia efa tonga io izy dia tenako zany zay vitanary ho avy dada Iava ho avy ny fahamarina ho avy ny fanapotena ary ho avy koa ny fanavozana zay fa tena fanavozana ny tany reo tsika hoe fitondrana fanavozana to Madagasikara fa fanavozana dada Iava ny système mibaiko ny tany ao a zay zava-misy zany ka lay loza teneneny zany any ny fiafarany tanareo le fanakorotana nataony dada Iava zay potika tany amin'ny mpanjaka dia jereo zay ve ny hafanan'ilay mpanjaka any mpanjakany tany sy ny lehibe sy ny feharivo sy ny mpanakarivo sy ny lehilahy mahelo mba amin'ny andevo rehetra sy ny tsy andevo rehetra dia lasa tsoaka tao lavaka sy tao amin'ny vaton'ampy eny tendrombohitra ary izy tamin'ny tendrombohitra sy ny vaton'ampy hoe mijery aminay ka feno zay amin'ny tavanay mperaka mbo tsy raha fiandianana sy amin'ny fahatezerana zanak'ondry fa tonga ny andro lehibe ny fahatezerandreo ka tsy mahajany eo tsony izy ny mahajany zay re izy fo daholo ny rehetrarehetra zay no tonga ny Elia amin'ny teny hoe aza mampianaka amin'io toerana président intsony mantsiry io fa tena danger eo amin'ny président ary ao malagasy le fiainany sy farany amin'ny tany satria eto zany
Une référence au président c'est le président américain français dia io référence nareo io Madagascar io référence nareo ohatra hoe somary misy lakile kely zany io raha io zany io sisany tarafinareo olombelona ho azy teo président mareo anazy tontolo zao aby oaiza lalana io fa raha io tsy eo aza mipetraka eo amin'ny plasena président na ny frantsay na ny sinoa ny any anglisy ny zany izy dia aza mipetraka eo zay mipetraka eo plasena président amin'izany fotoana zay fa dia mivadika dia voto daholo mivadika dia voto automatika mihitsy zay telo zay fa dia alohana dia vola mandeha ao anatin'ny olo satria efa ny dia voto daholo ny toerana amin'izany fotoana zany satria izy koa efa amena izy fantany fakely sisa ny androny loza ho an'ny tany sy ny ranomasina fa tonga any anareo dia vola sady manana fahatezerana lehibe fantany matsy fakely sisa ny androny eny apokalypsy 12 apokalypsy 12 loza ho an'ny tany sy ny ranomasina mifandray daholo eny izy dia abika hoe loza ho an'ny mpanjaka loza ho an'ny président sy ny premier ministre sy ny ministre sy ny émérite dia efa any aminareo ny tezerany dada iava ho any amin'izay mipetraka dia zay na teo nanome référence hoe io président malagasy io référence faranana olombelo eto ambony tany io fanavozana io référence faran'ileko anareo olombelo mahazo retoerina miteko tsy orana mihitsy fa tokony toerinareo koa le tanareo rehetra antanio frantsay gay fomba nisy tanio tao zareo antanio any Espagne gay fa nisy tanio tao aminareo antanio dori mifaty ireo mpamirehitra iny nga nisy tanio tao aminareo vany tsy ary nisy tanio tao amin'ny zareo mbola hitanareo zany teo horontany tany dia des centaines de millions maty aminareo tao ambony tany matina zakira manakaiky milliard ho tsaronareo daholo ny tenin'ely any zany eo tonga na mitenareo le mpanambanimbany an'ely any eo hoe tandreny tsy olona reky hitanareo teo ahy efa mitenenareo zay fa nareo vikely foana ampamantariko an'izany fa ny olona leo anambany sy anao zay tiany atao any fa tsy olana mihitsy io fa ifankaiteny any tsika fa aza mikaikaika rehefa tratra amin'izay kirety ny amerikana matanjaka nge ny amerikana izy tsy maiky nyeliny fa maninona mikaikaika tratra nanaovany irany aminazy irany anareo dia tsy tokony maty ny velivety rampoteny fa natanteny ala hoe tsy maharesan'io zany anao fa mianana mihitsy ike Donald Trump mpanakamo any tsy hitany mihitsy zay atao tena ohatra miakatra miditra ohatran'le mijaza mihitsy miampanan'le sary ataony mamely dia mihevitra mamely dia mihevitra ary taloha mihitsy atao mihitsy baiko tsy hitany mihitsy zay atao kely fa manadana zay va tena hoe tratry hoe kely manadana fa raha mbanaineno azareo teo hoe Elias zany ianao ento mananteny hoe raha mbanaineno azany Elias zany filompelona amerikana zay tsy hay mihitsy meno azy tsy niditra tamin'ny lalana tsy izy kanefa zay maintsy makany amin'io sary io izy a mba ampisehoana hoe misy tompony ty tany ty ka tsy nareo mizezizy teo ary efa tonga tsy maintsy ilanareo amin'ny Israely any na mety aminareo koa na tsy mety aminareo miezaka mafy daholo dia vola any manao zay hevitra mampitena ny teniny any any zany meme anjarako meme zao zay fimezany ely azy atao zay atao e toerina daholo ny teny ely any fomba rehetra atao daholo azany nareo tsy maraka an'izany fa ny dia vola zay ataonareo menmenaka io na misary misy orisia ary tena tady anao revolta mihitsy io na amin'ny ataony Poutine président amin'ny Rosiana satria ahoana moa ty Rosia ty dalodalona dia tsy mihetsika mihitsy ny tena izy ka tratra amin'ilay teny hoe taritina ny valandrano anao vao mahazo mivoaka ao satria maninona raha mivoaka io izy ta dia maty tena
dia izy nafaty anazy alempianina le zany zareo fotsiny zareo tena laza maminareo fa tsy misy dikany ampotiana manapotikany amerikana io tsy misy dikany amin'izany io zany rosy zany manana miaramila 40 million mba ny taniny eo atsisy mahay an'izany nareo zay mahay an'izany fantatry ny amerikana fotsiny zany hoe misy iso le izy manany hitanao le anaova hoe 200 million 200 million iny isan'ny miaramila entiny goga ho fanafika amin'ny eosoay na navakiny apokalipsa 7 nareo fa nisan'ny miaramila vohomana iady amin'izany 200 million nefa nisan'ny miaramila eto ambony tany firy nisan'ny miaramila eto ambony tany fa taletovany ambony any taleto firy any fatotiny izy zay mameo anaky firy 77 million miaraka amin'ireo zay fisy teo 77 million nefa ny effectif miaramila voagina amin'ny ady 200 million raha gonina zany miaramila eto ambony tany mbola tsy maraka le nombre ary ireo crité miaramila amin'izao sarotra nadio fantatsindetena hoe maky atsika androany mafantatra daholo miaramila fa tsy mety Madagasikara ihany mbola aminany fa danger miditra miaramila amin'izao nadio efa manantanina ny ady raha dia maty ao mila vehivavy mety fa maty mboia ialaro mitsadina rehefa baibay la vy sarotra miditra miaramila amin'izao za tsy mila za miditra tsy mety miditra ianao lalàna le izy ko fa ny aza matafidy tany fa tandehany ianao sy nitranonao nao fa ketriny apokalipsy 7 teo 7 andiny fafiry firy apokalipsy 9:16 ary nisan'ny miaramila antsovany dia roalinalina na re nisany mihitsy miady anika tamin'ny andro farany zany roalinalina 20 000 fois 10 000 niditran'izany dia ny 20 000 fois 10 000 legala manome 200 millions nisan'ny miaramila eto ambony tany raha tsisy 200 millions koa mbola 77 millions rehefa kotiny mazava zany fa raha misy ty miaramila 200 millions dia zavatrafy io asatry azo efa milaza aminareo efa mandeha ny fanamboarana an'izany secret daholo zany fa voaka leliady daholo ny miaramila amboarana an'izany dia eo amin'ny planeta Mars ary eo amin'ny volana zany matao nidorany dada iavana satria ao ny amboarana zareo le miaramila anisany na nesorana ny olombelona ka nanezena na ADN tsy araka ny président Trump zany resaka zany fa Poutine mahay an'io hainy Poutine ny resaka io zany Poutine zany mpanao voyage astral zany mpiakatra any ambony any zany fa i Trump tsy mahay an'izany voyage astral zany olombelona tery fa ngahy iverinareo fa tsy tanjety mahazo nareo ty aiza ny entana 200 millions raha olombelona tsy hiditra amin'izany miaramila zany tso ka raha 77 millions ao ambany tany zareo tany mena misy 40 millions mbola 110 millions aiza ny 90 millions firenena izay io dia zany natongan'ireo nangalarony reo extraterrestre reo hatramin'izay maraka androany anamboarany olona hanaovany prototypena olona le hoentina miady amin'ny andro farany ary angalarina reo dia canadienne dia morona ADN dia ampidirina laboratoire anankitelo ny tena misy ndray laboratoire ao volana zay misy akzenara temple de xenara misy ao ndraiky xenara matsa zay misy any lone misy temple any lone koa ao fiderana lone tsy vaniny ary ray leviatano anaty ranomasina goga zao dia avy anaty ranomasina ny navoaka inampianarinareo tao amin'ny apokalipsa 13 iny avy anaty ranomasina izy navoaka ary tondra zao tontolo zao ny miaramila namboarina dia tao anaty ranomasina ny BDB ary ny miaramila namboarina dia tao volana ny BDB ary ny miaramila namboarina dia tany amin'ny matsa ny BDB fa dia tao amin'ny matsa ny ambony grady rina amin'ny zareo ny miaramila zany tiky tenen'io
satria ny andole daholo fa ambany boka daholo aloha fa raha migaradiny zareo zany dia mifezy boka mio miaramidy izy manamiaramidy boka dia eo zareo avy eo masy mampieritreritra ianao mesika teo any amin'ny masy ary mampieritreritra zay fotsiny teny mampieritreritra ny zanaka ianao mesika nataony x ny anarany misy sifra dia misy x afahafa ozy le mitsako laboziny ao iza ianao mesika vitan'izay fa maniry no eny amin'ny masa ary ny zanany nataony x samy mieritreritra zay misy saina tsy ajarako mitendry samy mandetra daholo nareo ary manizy manana any eo ambony eo io anazy daholo ny satelita anazy ny starlink izy daholo ny feny satelita izy hoe anazy nye bebe fatataka ny ahoana ty sahty mampimebe avelazika fotsiny any faharoa fotsiny zay teneko dia ainareo no tiako tenenina amin'ny farany fa tsy mabaiko mihinina zany eo amesika iny efa avy ny fanadaraboana efa avy ny fanadaraboana anazy tsy manana fahefamambony antsony mesika eo amesika tsy ananao tsony izy ary tonga lehibe sy mahery moa izy dia mangina ny kely fa misy dikany koa no zavatra ataony eo io zay mazava zany fa ny zava-misy amin'ity tany ty ny zava-misy amin'ity tany ty dia tena tonga makany amin'ny fanatanterana tele mandeha ny fandravana ary mandeha ny programmany ady efa mampiomana miaramila za tsy miteny zandalo fa zandalo ma tsy de miaramila moko reny atao hoe miaramila any izy ma tsisy teny mihitsy ny zandalo mantafiditsova miaramila ny voateny eo any afaka mandidiny zandalo hoe tsy tafiditsy zay fa miaramila zay iranonary fa tena devoly daholo ny lalaonareo tsy hoe na mihitsy dia devoly ny lalaonareo rehetrarehetra zay iranonareo tiako tenenina hoe misy ny olombelona efa tafiditsy anaty misary eo efa menareo nombre 67 000 ary misy ny eo ambany tany eo amin'ny tranome 40 000 izy hoe velomina amin'inona io zaka eo tenao fa tsy olona ny areo e fa olona reo hitanao fa tsy olona reo ce ne sont pas des conceptions terrestres tsy namboarina tamintany reo fa namboarina avy any elektra reo mazava tsy zavatra ohatra ny ety aminareo no hoanin'ireo zavatra hafa no hoanin'ireo ary ny tena zavatoza amin'izy tady rary tsy vanin'ireo zay problème mana devoly raha ihany ny tadiavin'ireo any ary ava conception devoly ny zavaboary anakay dia mihinana raha iny raha va misy adenana devoly ny zavaboary anakay dia mihinana raha iny olombelona resaka io ady zay mihitsy ny karakteristika na devoly tady raha satria ao anatin'ny rano misy ny ainy dia mitady aina izy ary mitady force ka rehefa misotro ra izy misotro aina dia misy force na devoly be ao anatiny ao ary mampiakatra ny gradiny mihitsy ny zavatra iny mahafaly andone mihitsy ty pouvoir andone moa tsy io zaraina io le fahazavany efa lasa maizy ny ampelan-tanany ka rehefa misy zavaboary misotro ra mavita mamono olona ity ndone zany zany mahatonga ny hoe zay maro mamono olona tamin'ny olombelona dia miakatra grady fa devoly iny tena marina fa tsy maharaka ny olombelona re efa devoly agnenao misotro raha io satria ny devoly dia tena mitady raha aty mitady aina izy zay na tonga nateny taminareo hoe efa misy olombelona devoly ao ambany tranomena tsy conception olona io fa conception extraterrestre miaramila romanina atateraka le tena 200 millions fa efa misy ny conception de ny ambony ary efa rehefa le tsy vanina midina ty io
mbola misy 90 000 zany ambony any mipetrapetraka any ambony any efa midina aty ireo ary efa mandeha aty ireo ory olombelona hiara-monina am'ireo biby reo nareo tsy hoela intsony volana vitsivitsy hiara-monina am'ireo nareo zay vao tena teo fiara-monina dia volo mihitsy ary io tsy tatao ana tsy ta hoe aiza ny président fokotany na raha maty raha misy eo aramaso any aiza tsy fokotany ijeny fangaro na raha zany fa raha entina dia mamono hoe satria loa tsy olona fa biby fa mody olona ny hitanao fa ny fahendena dia nana miavana aminy raha ny fahendena olombelona iny zany zay natao anaminteny hoe raha tahitanareo ny fotoana fa tsy hoena dia isio ny extraterrestre devoly fa iriny vehivavy no hoany ary iriny lehilahy koa no hoany hiditra ao anatin'ny oviny io satria zay tsy zay solutionareo koa ho an'ny olombelona moa satria lasa hafahafa zay tonga avy any lasa manana force hafahafa toyona moa ty force hafahafa ty dia tena miteninareo fa izany mitsahineo ary dia hiara-monina amin'izany olombelona efa mampiomananareo zany ratsy ny sary misy tena miratsy ny sary misy zao tsy teny lavabe aminareo fa ampy zay ho azy zay mataka tantiko teneny dia samiko tonga dia atsoko amin'izay nareo atsoy jesosy ao manome problème manentana mihitsy ny eliary hoe tsoy jesosy ao manome problème rehefa tsy mahavoavaly le problème jesosinao a nazarako nome zay maneso amio mantoka efa teny efa tany ovina fa tsy mbarahina le teny hitatsika zay no zany mikasika ny am'izay teny vita zay mazava ve le zana teneko teo atsika iverina rikatra amin'ny Luka filo ao meneny fahatelomboroapolo hoe nozambevoka sitezake tsy mahasomefa ary isy paoly lehibe ny tany ary fahatezenana am'ty fireneny ty andiny fefatra amboroapolo liko 21-24 dia orihana am'lenatsavatra izy ka hoentiny babiny firena rehetra Jerosalema dia Israely io dia hitsany jetrisa manatanteraky ny andro ny jetrisa zany Jerosalema zany ilena zay ko tamin'ny apokalypsa 11 le hoe hitsany jetrisa ny tokotany be ny Jerosalema zay tsy azo atao mihitsy fa na ny zazasara aza dia tsy azo miditra amin'izany tempolo zany hoe jero zay tesina hita hoe ny masapady efa meka le posediny anankiray iny lay paoly le tonga ny tombotsy teo amin'ny tokotany be ny tempolo Jerosalema efa meka anareo iny na tonga ny paoly nankeny jery sy ny volona satria hoe nameka avy tany tempolo ny tonga olona tsy azo entinao amin'ny tempolo dia nefa ny tokotany amin'io manaona zany raha hitsakitsany jetrisa ny tempolo Jerosalema dia tsika nefa mahita amin'izao tsy am'teny zao fa misy moské eo amin'ny tokotany be ny Jerosalema zao misy moské ahoana zany fipetraky zany sary zany raha izy efa nasaiko mifampiresaka nareo tamin'io na diso daolo dano fampiresaka le mandeha ahoana ty sary ty raha itsika dia Deutéronome 23 aloha dia mahazo resaka am'izay nareo Deutéronome 23:3 ny zazasady 23:3 ny zazasady dia tsy mahazo miditra amin'ny fiangonany avany na dia hatramin'ny tanànany fahafolo mandiny aza tsy mahazo miditra amin'ny fiangonany avany na teo zazasady zany dia zanaka ny tsy tena izy zany zanaka ny amin'ny firenen-kafa zany tsy tena zanaka anao fa zaza hafahafa
tsy tena zazakana zaza nateraka ny kibonao tsy mahazo miditra ao amin'ny tempolo ao Jerosalema. Zany ianao zany Israeliana fa manambady afa-pirenena ohatra, na ianao manambady angevo dia zazasary ny dikan'izany afa-firenena ilay zanakanao. Ao na ianao aza zany ataontsika lehilahy Israeliana manambady vehivavy hafa afa-firenena, ny zanakanao tsy mahazo miditra ao amin'ny tempolo ao Jerosalema nefa ianao Israeliana. Fa ny mahazo miditra ao anatin'io tempolo ao Jerosalema io dia zanaka Israeliana amin'ny Israeliana ihany. Ny ankoatran'izay tsy mahazo. Manahoana zany ny fahasalampiavy dada Iava amin'ny tempolo sy ny tokotany io. Nefa dia amin'izao tsika miteny izao moskeny eo anara no mipetraka ao, moskeny arabo. Ahoana zany ty sary misy ty? Ary efa fanenareo amin'izay ny saina. Zazasary tsy mahazo miditra ao. Nefa ny amin'izao tsika miteny izao moskeny ao. Dia izao no sary. Izao ny sary misy tanàna Jerosalema. Zany no nanao Israelianao dia tsy matakatra an'izany mihitsy no mampime mihitsy. Tsy eo mahay tena Andriamanitra nefa n'izany ara tsy takatra. Tanteraka ny teny Eo-Sao hoe hopotika ny tempolo ao Jerosalema. Tena nipoteny ny général Titus tamin'ny taona plus 70 potika ny tempolo ao Jerosalema. Eninjato taona taty aoriana dikany hoe potika ny tempolo ao Jerosalema niala tamin'ny tarana ito dada Iava, niala tamin'ny firenena Israely dada Iava, satria tsisy tsony ny tempoly rava ny fanaovana sorona, tsy misy tsony ny fivaraizana amin'ny dada Iava, satria ny fisoronana tao amin'ny tempolo ny dada Iava no nampifarainy dada Iava tamin'ny zanak'Israely. Ary sorona io koa mba atao ny devoly ankehitriny. Manao sorona izy amin'ny famonoana olona azahoana pouvoir avy any amin'ny lony. Io ilay devoly Satana, ny lehibe ny devoly Satana dia mitondra anarana hoe izy zay nom propre zay. Zany devoly Satana zany tsy nom zany, tsy nom propre zany, tsy tena nom commun zany. Famekanao hoe namany devoly lehibe zareo no nenao namany. Dia ny tantaran'ny tempolo ao Jerosalema pitehany Eo-Soa tamin'ny izay teny hoe oravany io tempolo io, ary tsy atao misy vato mipetaka ntsony eo. Rava ny tempolo ao Jerosalema araka ny teny Eo-Soa tamin'ny taona plus 70. Zany hoe efapolo taona taorian'ny akarany Eo-Soa tany amin'ny lanitra ny lanitra dia rava ny tempoly. Somary elaela ihany ny fantanteran'ilay tena jereto fa tsy maintsy tanteraka. Amin'izao ely atonga zao atao akaiky daholo amin'izay ny fantanterana teny fa tsy atao ela be izany tsotra. Rehefa rava ny tempoly tsisy tsony ny fifandraisana tamin'ny dada Iava, very ny fifandraisana tamin'ny dada Iava satria tsisy tsony ny fisoloana, rava tanteraka mihitsy araka ny teny Isaia 66:3. Isaia 66:3 miteny hoe raha mbola misy mitondra fisoloana ianao manao fisoloana dia tovy amin'ny mamoraka vozonalika, tovy amin'ny manao fanatitra rakisoa, tovy amin'ny mitondra hena terina amin'ny sampy, ary nony anankiray tovy amin'ny mamolona. Zany hoe na isy atoko fenambelopony andiny fahatelo mpamina ny dada Iava dia nizigiziny fa tsy nay nitsony fisoloana. Ary ny exécution tamin'ny 70 pitehiny dada Iava amin'izay ny tempoly tsisy tsony fisoloana, miala teo ny mason'ny dada Iava. Marina sa diso? Tsisy tsony ny tempoly kizatsony eo. Ny tempolo ao Jerosalema hoe toerana misy any dada Iava e. Fa misy kosa ny tempolo ao Jeso teneny ary tsisy mahay an'izay fa tsy eliary eo. Ary any ihany nahitana zany dada Iava zany.
tempolo kosa ny ankehitriny no ny amin'ny teny Ahosoa dia natao tempolo nareo no ny amin'ny fanamasina miaraka aminareo. Izay no mahatempolo anareo. Ny présence ny fanamasina natonga natao hoe tempolo, fa raha tsy hoe fanamasina tsy tempolo zany nareo. Fa ny présence ny fanamasina ao anatinareo no natonga dia natao hoe tempolo ny ayavanareo ary tempolo ny Ahosoa. Rehefa mbola misy lehibe noho izany fanamasina izany eto dia liano anareo. Ary ny fanamasina ny anatinareo ka raha manaiky ny baiko ny Elia daholo, satria ireo mahafantatra fa Elia ny lehibe n'izy rehetra. Ary izany natao ireo tsy mety misy hoe aleo ny enda mahatsimbotana kely vetivety ty ny fanamasina anatinareo, fa tsy manaiky nareo satria nareo ratsy ny sarotsy. Toy-atsika raha teny ka rehefa niala zany dada Iava tsy nisy tsony ny fifandraisana tamin'ny Israely any, dia io ny Israelianina nitady vonjy amin'izao sika teny zao, satria lasa andevo ry zareo, andevo manerana an'izao tontolo izao tany. Tonga ny fotoana nefa tsy maintsy tanterahany dada Iava le teny tao amin'ny Jeremia mpaminany, Jeremia 31:10, averenao ny taniny reo Israelianinareo ary ambeny tahaka ny fiambina oty. Jeremia 31:10. Dia naveriny firenena mikavana tokoa ny Israelianina tamin'ny taona 1922. Ny firenena mikavana tamin'izany dia nitondra ny anarana hoe SDN, Société des Nations. Mbola tsy ONU fa SDN. Reo SDN reo izay firenena mikavana tamin'izany fotoana izany, reo no namerina ny Israelianina tao amin'ny tany. Ary nanomboka teo no nisy ny disadisa teo amin'ny Arabo sy ny Israelianina mandrak'andro any. Satria ny Israelianina dia voatery ny antsampy tamin'ny Amerikanina. Izay no natonga ny Amerikanina lasa gendarme du monde nanomboka teo. Satria voatery niaro ny Israelianina izy araka ny baiko nomena azy. Ameny reo Israelianina reo anareo izay nampihely azy manerana an'izao tontolo izao ambenonareo izy, ary lasa gendarme du monde tsy fidy ny Amerikanina, satria voatery niaro ny akasiparana nataon'ny Arabo tamin'ny Israelianina ry zareo. Nanomboka tamin'ny taona 1822 ka tamin'ny 2026. Fa zao zany terenao ny Amerikanina mioky taminao io asanao io, satria tsy manana fahefananao an'izany tsoa anao, satria tonga Elia ampiaka ny tenin'ny dadanay, netiny nataonao hatramin'izay fa nampiarinao ny teny, ary izay ihany koa ny manalanao tao amin'io toerana io, vita ny asanao, mialanao ny asanao amin'izay ry Amerikanina. Tsy mahazo miaro Israelianina tsony ianao na manao gendarme du monde, ny tenanao eritreretina fianao raha tia vomaty. Zava-doza dia lasa nametraka problema maneran-tany zany sary zany, satria tsy nanaiky mihitsy ny Arabo manaraka androany. Voatery nandamina ny Amerikanina, voatery nandamina ny Amerikanina, ary izay tsy nentina lamo dia nidaroany, isan'izany ny Iraka, nidaroany tao ny Iraka. Fa saingy ny Arabo maro samihafa nafantatra hoe tsy azo iadivany dia Amerikanina ty no ny amin'ny heviny, na marary ary ny folo zareo no ny amin'ny hoe naninona ny naman'izay Arabo Palestinianina nampijaliana Israelianina, dia naleo rehetra namitra-pihavanana tamin'ny Amerikanina. Ao anatin'izany ny Arabo, zareo Katara, zareo Jordaniana be lehibe. Fa tsy nentina nanaraka an'izany teny izany dia ny Iranianina. Tsy nanaiky hatramin'ny farany, anka niady tamin'ny Amerikanina foana efapolo taona lasa izay. Niady foana, ary zao fara zao fa tena vaky niady. Rehefa nandeha nefa le ady, satria tsy zakan'ny Amerikanina tsony nahita le fampariana ataon'ny Israelianina, dia nidaroany kay le tenin'ny Elia tsy azo midivana, le tenin'ny Elia hoe tsy aresan'io zany ianao, fa matarao anao ry Amerikanina fa tsy tokony eny ianao, fa nandeha tamin'ny teny ianao teny izy araka ny tenin'ny Jeremia, fa nisy lehibe noho Jeremia eto.
Ary rehefa tonga ny aminy tena hoe jana ny asanao dia ianao miravoravo tana tsy afaka ao ininy fahafaty anao mihitsy ny fidiranao iraha io. Maty eo ianao. Ianao dia tsy maintsy mandeha amin'izay nandaminana anao tena izy. Tsy haiko nazy ireo le sary. Zany io ady matsikavina tsy mety ny zany mihitsy io. Ary izy dada iavamaka ny Israelianina amin'izay zao. Satria tsy maintsy mandeha makany Rusia Israelianina mandady any. Tsy maintsy mandady any ianao ny Israelianina fa nalanao anao zany. Mba hatanteraka ny teny eo Misia 28 efainareo ny 15. Misia 28 15 eo hoe andehanao fifanarana amin'ny fahafatesana ianao. Misia 28 15. Keza lana misena 14 15. Anao fifanarana amin'ny fahafatesana ianao. Ary ianao fifanekena amin'ny fiainatsika ianao. Rusia zany resahany zany. Tsy maintsy hifandaminana ianao satria Rusia tsy no afaka mibaiko an'ireo arabo ireo. Satria ny arabo dia silamo ary zany président Goga zany. Zany lehibe ny arabo zany. Zany lehibe ny silamo zany. C'est le chef de l'islam, le président Gog de la Russie. Lehibe ny silamo zany. Ary mifeny kristianina sandoka rehetrarehetra. Zany mahatonga kristianina sandoka sy tsy manao hoe miara-mivavaka. Tsy azo lavina intsony zany. Président ihany lehibe anareo. Zany daholo ny sary misy amin'izao tontolo zao. Velantsika indrindra ilay Israel. Satria miditra ny fanatokanana ny teny. Tonga Eliana marina ny teny ny dada Iava. Mitondra ny teny ny dada Iava ny tiako teny eny. Ho fanamarena amin'ny olona. Dia inona ny zava-misy? Tsy maintsy hiakatra ny fahatezeran'ny dada Iava. Mba tanteraka ilay teny hoe rehefa tonga ny andro amariny dada Iava dia alefa makany amin'ny faratampony adalàna izay olona ho potehiny na ny firenena izay ho potehiny. Dia milaza aminareo nefa ny hafa dia miditra amin'izany mihitsy n'izao tontolo izao. Tena miditra tanteraka. Ary mbola miankina amin'ny Elia daholo nefa izany teny izany. Dia izay rehetra ambarany Elia. Efa nanome ny indrisana rehetrarehetra nefa ny olombelona. Aty amin'ny Elia daholo lakilena rehetrarehetra io. Tsy anenareo Amerikana io, tsy anenareo Rosiana io, tsy anenareo Izaizy io, fa ny Elia daholo lakilena rehetrarehetra. Mamay Elia dia mivay manidy Elia dia midy io. Fa tsy takatry ny loanareo zany. Nareo koa izay mila matakatra an'izany fa tsy ilainay. Sy tenenina fotsiny ianao rehefa tanteraka ny teny dia maletriretra. Izay ihany sitry dia azo tenenina. Fa misy miady ny fanamboarana ny tempoly. Ahoana ny fanamboarana ny tempoly? Ary amin'ny roviny miankina amin'ny tenin'ny Elia. Efa teny taminareo fotsiny afa tsy maintsy Goga aloha no mipetraka eo. Tsy efa teninareo amin'izay sa? Miady amin'ny Poutine miala. Satria tsy maintsy izy mihitsy no izery teo hoe tamin'ny alàna nanaovana an'io. Ary dia avela mihitsy izy amoaka amin'ilay teny. Tsy izy ny anao fa izy ny izery teo hoe mahazo manao. Satria tsy maintsy hieran'ny Israelianina. Zao le sary. Raha amin'izao tsika miteny izao ny apetaka eo io tempoly io, tsy vidy io. Tsy misy avoavany io problème io ianao. Tsy voavany Poutine io, tsy voavany Donald Trump io. Reo na problème io tsy vitan'izy ola mamana azy. Ao sa tsy ao? Tsy reo ny amany io problème io. Ny antony dia zao. Raha vao mitsangana ny tempoly ny Jerosalema, nefa moské eo akaiky eo, inona ny hitsanga? Iana miresaka nareo. Iana miresaka tsinona io. Fanadika. Inona ny hitsanga?
ady zao ny tranga raha oaolo ny tempoly io dia voatehitra aloha zay tsy lamo ary tsy anaiky satria aminazy anazy sady resy misy renanina dia natsanga ny tao anatin'ny faharesena matso satria naoro tany ataona 600 tany hoany dia io moske io tamin'ny taona plus 600 naorony zareo le moske izy ny naresy efa ndevo ny israelianina tamin'izany ka raha kitikitena zany io moske io eo atsinao tempoly eo dia hiady aminy ianao satria efa misy ny moskeny eo nevany ny israelianina tsy maintsy manao tempoly na ty anaty ty lalàna zany tahaka ny nandavana an'ilay tempoly ny tsy maintsy anangarana an'ilay tempoly ary efa samy mahay an'izany zao tontolo zao izay no natonga ny israelianina teny 2017 anga izy nangataka tsodrano tamin'ny Poutine sy tamin'ny George Bush na tamin'ny tseky na Barack Obama tsy haiko izy tamin'ireo ka tam'izay ny anamboarana ny tempoly eo Jerusalema ary tena naika nanamboatra zareo efa nanangombola zareo eo avoambona mihitsy ny vola rehefa namboatra rehefa nahaino an'izany nefa ny Elia dia namoaka didy Elia hoe ajanona io tsy azo nareo amboarina io ary nanomboka teo dia tsy afaka nanamboatra zareo maratsika zao teny zao na zao madiso ny teny mbola nareo taty ihany koa ny vavolombelona eno an'izany fa ny tany angatra raha zany nahita an'izany fa nytatony ny angany teny fanamporofona fatonga aminareo ny fanjakana masina fanjakany dada iavasy Joshua zao hitanareo zao zany ny fanamporofona zany tsy misy teny zay tsy maintsy ho tanterahana fa tsy maintsy ho tanterahana ary manaraka an'izany ny israelianina zay tsy mahalala hoe baiko avy aty Madagasikara avy aty amin'ny Elia io natao ritsy nandeha nefa ny voly eo am-pelantanana fa tsy afaka namboarina satria teny Elia hoe ajanona io fa marinona najanona satria tany dia mikorotana ambony ambany ny zava-drehetra fa izy ihany no faty eo raha manao an'eo mizaotsika ny teny zao satria tsy ho vitany Amerikanina zany miaro an'ireo raha korotanao io arabo io ny Amerikanina ihany no afaka miaro azy nefa zaka tsy ho vitany Amerikanina zany na voaterina janona zay ny antona najanonana riny fa tsy maintsy miandeha migoka ary rehefa tonga goka dia tsy maintsy andefa nididy am'izay Elia za rehefa miteny efa mampiomana miandeha migoka vasamboarina ny tempoly satria tsisy afaka mihetsiky intsony tsy afaka hiady ny Amerikanina ny arabo amin'ny israelianina satria igoka le metaka le fandriam-pahalema le resako taminareo hoe menaka ny fandriam-pahalema izy fa ny problème ny fandriam-pahalema neto ane ry olombelona problème io tempoly io tena problème resaka Yahosoa tsy ny tempoly io problème io natezitra ny dada Yavany sampy nataon'ny israeliana dia nipoteny natevitra ny dada Yavany namono Yahosoa dia nipoteny izy le nipoteny ny israelianina tamy alana iny io tempoly fifandraisana aminazy io no miravany io ary raha ohatra n'izany ka miverina ny fanamboarana ny tempoly dia tsy nony hoe hiverina ny dada Yavany israelianina fa hiverina ho amin'ny fampiakarana ny atezeran'ny dada Yavany le fampianarana tamin'ny tapabolana zay fa tadidinareo zay tsy ho famerenana ny fony dada Yavany intsony fa ny famerenana ny fony dada Yavany olombelona da mialalan'ny Eliany fanafana faotany tsy mety marota intsony tsy mety manao ratsy intsony zay no mahatonga ny Elia tsy manaiky anareo hoe hanakaiky anareo efa manao ratsy ary efa tena aza manakaiky anareo efa manao ratsy fa tsy mety amin'ny Elia zany sonao ripaka ameloa fotoana tsy nareo olombelona ho any adverserako ary tsy nareo zedany adverseran'ny Elia fa nareo olona hoentiko any amantsimantsy lo kaza metaladala hafa ny adverseran'ny Elia ary tsy olombelona ny adverseran'ny Elia
ny fametrahana ny tempoly dia mpiakatra amin'izay ny atezerany dada Iafa. Zay ny tena metrahany tempoly ny Jerosalema io. Manateraka ny teny eo rehefa hamaky dada Iafa, Makabe faharoa toko fahaenina andiny fafito firy 14 Makabe faharoa 6:14 rehefa hamaky dada Iafa dia alefa makany faratampony adalana ny zanak'olombelona dia vonony amin'izay rehefa avy eo. Ka rehefa ho apetraka amin'izay ny fisian'ny tempoly, iverina ny fahamasinan'io tempoly io, iverina ny herin'ny fahefana eto tamin'ny dada Iafa tao amin'io tempoly io. Zatra mitranga nevany, inona ny zava-misy? Dika raha vao miteny hoe tempoly ny Jerosalema petraka eo amin'ny tendrombohitra Moria. Inona dika an'izay? Verina ny voninahitra dada Iafa. Ao ny voninahitra dada Iafa, verina ny fahamasinan'ilay toerana, voninahitra ny hatsaran'ilay toerana izay ny dada Iafa tamin'ny fotoana andro, verina dao satria petraka ny tempoly. Ery epita nevany mosikeny silamo sady mifanakaiky eo fahafanravana eo. Inona dikan'izany sary zany? Dada Iafa contre rahalahy, dada Iafa contre ny Andriamanitra ny arabo rehetra rehetra. Efa misy 70 mahery ny anaran'ireo a. Tsy anarana be lehibe ny anaran'ny Andriamanitra n'izany. Dada Iafa contre an'izany rehetrarehetra zany. Le tompon-toerana nefany iza tompon-toerana io? Dada Iafa tompon-toerana. Hanaiky ampandeferina ve dada Iafa? Zay le sary voalohany zay. Loza mahatsiravina fametrahana tempoly fa tsy hain'ny olombelona. Ny olombelona no falifaly vita ny tempoly israeliana fa loza mahatsiravina. Danger faharoa raha vao vita io tempoly io, satria goga nanao ny fandriam-pahalemana dia ohatran'ny hoe lamina ny israeliana sy ny arabo. Fa zay moa tsy mitanjona io, alamina io ary tena ilamina ireo a. Fa hodiny lamina fa hiditra ao anatin'ny tempoly amin'izay le tsy vanina iny. Idirany amin'izay ny tempoly ny Jerosalema. Efa miako anareo dao no précision eto io tempoly iny amboarina. Fa zao tsy amboarina zany, tsy amboarina io am'ty taona ity. Fa any amin'ny taona ho avy any rehefa tonga goga ny amin'ny taona aorianan'izay dia andety fanamboarana an'io. Ary efa miautorisery any. Fa any amin'ty taona ity non, satria azo ampidirina anatin'ny eritreritry israeliana zany. Fa rehefa miady goga, oui. Ay miady izy moa Benjamin Poutine zafady. Miady Poutine dia miditra amin'izay fanamboarana ny tempoly. Mety. Inona ny zaka mitranga? Miditra ao amin'ny tempoly le tsy vaniny. Zao ny sary mihitsy. Zaza sara raha tsy mahazo miditra ao amin'ny tokotany a. Nefany mosikeny omana no mipetraka eo, mosikeny silamo. Ahoana zany sary zany? Zaza sara raha tsy mahazo manitsaka eo. Nefa zanaka israeliana ihany io. Manahoana hoe arabo silamo no avelanao mandehandeha eo amin'ny toerana io. Nefa ny tempoly ny Jerosalema no mipetraka eo. Ino ty danger ty? Ino ty danger ty? Tanareo danger ho an'ny lateranareo mihitsy ny sary. Panambany any dada Iafa loatra mantsy, ho hitatsika io. Mieritreritra mantsy reo sy dada Iafa no tompon'ity taninareo ty fa eo Andriamanitra tomponareo. Ho hitatsika eo. Zay vao mandeha foana ny teny ho hitatsika eo. Aza rarahina ny teny ela mety be mihitsy fa ho hitatsika eo. Miteny fotsiny hoe zao ny sary misy aminareo. Zay ray. Faharoa, dada Iafa tokony memboninahitra ao anatin'ilay tempoly. Fa vitan'ny israeliana napiditra ny gogo ao anatiny io ary mipetraka ao amin'ny toerana izy dia izy laza fa izy n'Andriamanitra. Dia manaiky n'izany nefa ny israeliana satria matahotra an'ilay arabo.
Sary tsy afaka nanamboatra io raha tsy tamin'ny alalany. Zay rehefa andriam-pahalemana sady fantany amin'ny Israely any ary manaiky ny teny dia mofo. Zay hoe nanao fifanarahana tamin'ny fiainantsika nareo, satria ilay goga hifanarahana io anie. Ary satria nifanaraka tamin'ny goga izay devoly nipetrahany goga ilay tempolo Andriamanitra ao. Nosika fanampitena satsy nosika. Ary zany eo atezerana efa mandeha satria efa tezy dada iavaiva efa hainy moa fa dia misary daholo rehetra satria teniny zay le hoe kombany any farany ilazako aminareo hoe tsy resaka ina nge tiaty kely fa dada iavaiva fandona amin'ny hoe iaho soa fandona amin'ny goga ary ihany mampiakany mampivoaka anazy tao. Zay no mahatonga lehilahy teny hoe voaka ianao aleoana amin'izay fitaovanao fa tsy ana miafinafinao ianao. Satria maninona raha vo izy mantsy no mivoaka dia tsy maintsy mandeha daholo io teny miely azy efeninareo io, tsy azo ajanona tsony io. Ka tsy tianao anio izy ko maty izy raha vo mandeha io zavatra io. Dia na dia voadaloka aza ny petrolina potinina voadalodaloka daholo ireo dia modinipotinina fana foana apolisiany gizenary izy ary hoe voavoaka ao. Tsy hainareo olombelona zany fa zany mahazo ninangay tsy dia ninangay nika izy atao e. Zao zava-misy ho any zay rehefa nivoany araka tamin'ny potinina président Rosiana zany tsy hainy malagasy na président malagasy anefa to Mikael raha tsy malagasy zany izy zao miaraka amin'ny Potina fa tsy hainy zao za tantaraiko zao. Fa rehefa tena mandeha ny fivorianao amin'zareo amin'ny trano enao matetika mivalo zay ry zareo na mahakasy Kristo eo amin'ny valo eo zareo. Io na taiza le tanao zany zay fotsiny eo valo zareo. Dia mandeha ny fivoriana dia mandeha dia tsy maintsy manao an'izao teny izao foana ny président Poutine rehefa avy hoe aleo aloha anokanina ny lehibe na dia tsy teny eo mason'olona izy fa mo dia ekeny daholo zay zava tapaka teo ekeny daholo no tapaka teo dia tahaka ny anao tokoa izy a. Tsy manao izy satria mbola miandeha gizenary izy. Tsy maintsy gizenary mbola mifandray miloneny mbola gravy ane le sambraka izy fa tsisy nay ary rehefa teny an'izany dia zay nao famretirety zany ny zava-misy amin'ny planeta terre anareo. Lone mahafantatra ny danger mahazo anazy any ambony any fantatsy lonena ho tapitra ny tantara. Ohatra nareo any raha maty misy matesa rava raha maty ny matesa ny biby raha maty biby matesa ny vitsika tsy mety maty eo zany izy e. Aty ambany io efa danger be fa famona aty ambany efa ty amety aty ambany fosy dia ariam-bola iloneny teny hoe oka aloha tanareo le sany. Fa lone tsy mity le ty zany fa gizenary no ampodiny eo fa vadiny mantsy io gizenary vadiny lone fandray amin'ny Poutine tsara mihitsy tsy afaka mandany zany président Poutine Rosiana misy eo aminao zany. Ka na ty ametsika izy ny olombelona fetreo any misy lehibe ao tsy mahazo manao ianao zany io sary dia ampitahoron'ireo raha izany sary zany jereo tsy hanao io mihitsy izy zany na dia hodarodaholo satria tsy misy dikany amin'zareo ao mamono andro Amerikanina fitaovam-piadiana tsy mitovy mihitsy teo ampelantanan'ireo. Ny teknôlôzia Amerikana io amin'ny extraterrestre izy dao io nampianatra ny Amerikanina reo nefa ny extraterrestre egalina mpiaradia amin'ny Poutine sy Rosiana. Iza zany matanjaka dika zay Rosiana iny matanjaka dalanjo laviteny ny Amerikana avy zany source egal extraterrestre izy miaraka amin'ny extraterrestre ana jereo soratra masina eke natolana nampiany hoe jereo soratra masina iza ny tompon'lay teknôlôjia extraterrestre izy miaraka amin'ny extraterrestre nefa manaka andreo izy le biby maty ny lohany anankiray fa mbola velona ray rosika izy zany taiza ny Amerikana ny maty ny lohany Amerikana rosika maty ny lohany USA zake maty ny lohany ary mivadika Rusia am'izay zaketry miatra tamin'ny daholo tendreny fa na miaka na tsy miaka am'izay koa maro
mazava ho azy fa na tehetsika azy ohatsy dia tsy maintsy miandry baikony lehibe saingy zao rehefa tonga Elia dia voahitsaka amin'ny lehibe tenin'ny Elia tsy maintsy mandeha voaka ianao anatinao na tsy tianao biby voaka ianao misy alefa fitaovanao rehefa tsy teo faty ianao potinina arao tenin'ny Elia maty eo ianao mba manoro-hevitra zany dia mbola misy ny fotoana ahafahanao maneno asitsiromezana tena maro zany hitanareo ny biby samy biby na dizy menakavy ana samy mifamono na itevoly ana mifamono io efa vozona tsy maintsy mifamono reo raha vao mahita ny oso fotsiny izy zany tambatra indray re tsy vanina zany izy rehefa ivelany any tokony rio magnano zany ary toke Jesosy moa sy miara-pila zantsara sy adventiste areo mody miady reo rehefa tamaraka mody miady ena samy Jesosy any mody miady dia tena mifanasa vangy tena hoa protesta sy kateka tsy maika maty fa fa raha vao mipolitra am'izay eo osoavy any tambataka ory izy rehetrarehetra ohatry zany ny système zany to mihitsy misary reo dia voro dia miady mihitsy any tena miady tena sany teoloha fa raha vao mahita anjeriny ao soazy aloha viana fanamasina mandeha fa atandeha injery zareo izy reo manetsy iny mampime ianao ve dia nienjika anjery izy fanamasina ianao ny rava eo fa dia tsy maintsy manao azany ao natiny na tsy tiny na ho rava ary izy dia manenjika izy dia izy moa dia tsy maintsy maty dikazay fa efa vohozona azy zareo zay le samy misy ka tiako tenenanareo zany hoe tonga ny fotoana tsy maintsy mandeha teny fa raha natsika hatrabelo ny amiandoany dikatoko faraika amroapolo fa tonga tsy terapitso samy tonga sainynareo ary samy mijoro tsara fa tonga ny farany eo hita voamasina reo dolo zany raha rehefa tantaraiky dolo hatramy atsiprina adalàna reo zay tsy olona tena izy ary maharary dolo ny lohany reka zay tsy maretinity satria am'izay maharary tsara ny lohany arary miantso eliatsy metiny ainy mazaza ho apiditra tsy sakana zy olona hity fa tsisy batisa tsisy batisa mazo miditra ianao tsisy batisa zay vao tena inona ty ka ho azy vita batisa miorena tsara fa tsisy batisa fandroany aohatrany hoe tsisy saingy reny any tsisy batisa fandroany zany manjary mahonany aosy fa indroa ianao fa matozy zany zay va dia miratsy atsika samitainao soa ho fitoza fampianarana ho amin'ny rapitso a kopakopatany ho amfanaovam-pianova dia manao rakitra dolo am'izay nareo a rapitso ndray ao a tainao soa